Niantsy ady tamin'ny chef district ny Mahajanga 2 androany ny sombambahoaka IRD. No tevatevainy, no zimbazimbainy teo masombahoaka ity olo-panjakana chef district ny Mahajanga 2 ity. Fa chef district atsika ny tsara velatsy amitsika ray aman-dreny sy mpampianatra 100% ato amin'ny district Mahajanga faharoa. Zany raha ambarako androany. Alève tsaratsara zay mpanao gazety sy télévision. Rapidement foana anao manaova disponibilité esoro ma-administrateur anao lamba io milatsahanao député Mahajanga 2 ahaizanao tsara force anakay ato ary atao supplianao Orlando toananao io fa za tsy matao. Tsy vao androany ity fiantsina ady nataony solombavambahoaka tamin'ny chef district ity fa efa nataony ity tamin'ny 14 Jona 2024. Ndao aratsika ankaiky ity disa politika ity. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 13 taona nahazoana fahalovantena ny zavatra nitranga androany. Nitady disa tamin'ny mpiasam-panjakana chef district ny solombavambahoaka IRD. Voafidy tao Mahajanga faharoa. Izany rehetra zany dia niainga tamin'ny fandraisam-pitenenana nataon'ny solombavambahoaka Rasalama Léon nandritra ny fametrahana vaty fototra ny fotodrafitrasa EPP tao an-toerana. Ho antsika nanaraka ankaiky ny lahateny izay nataony dia nampiseho izy fa tsy faly tamin'ny fahatongavan'ny chef district anatevin-darana amin'ny fanaovana vaty fototra ny EPP. Ny antony dia zao, mahatsapa ity solombavambahoaka Rasalama Léon ity fa manalavitra ny vahoaka ny chef district. Isaky ny misy lanonana, indrindra fa lanonana resaka fampianarana, dia tsy tatazany eny ny chef district. Ary zay zavatra izay no anaporofony fa lavitra ny vahoaka i chef district. Fa izy kosa nanapirofo teo mason'olona marobe fa solombavambahoaka ankaiky vahoaka ary tiany vahoaka ary mankaty vahoaka. Za tsy miala anareo vahoaka, anareo nametraka anakay teo. Anareo koa manala anakay rehefa za tsy tianareo. Fa chef district atsika ny tsara velatsy amitsika ray aman-dreny sy mpampianatra 100% ato amin'ny district Mahajanga faharoa. Zany raha ambarako androany. Alève tsaratsara zay mpanao gazety sy télévision. Ka zay teneniko anao chef district, maro raha ataonareo ao, ampiadinao ao amin'ny bureau district jiaby 12 taona zay tao tsy nisy niady. Androany anao tonga eto amin'ny fampianarana, fiatsaram-belatsy ataonao jiaby io. Zay raha ambarako. Mialatsiny aminareo akany, anareo entreprise fa tsara ho an'ny ray aman-dreny sy vahoaka eto zany androany. Ka zay teneniko aminao chef district, rapidement foana anao manaova disponibilité esoro ma-administrateur anao lamba io milatsahanao député Mahajanga 2 ahaizanao tsara force anakay ato ary atao supplianao Orlando toananao io fa za tsy matahotra. Raha tsisy volanareo caution, efaiko caution-nareo 20 millions d'ariary. Zay raha teneniko aminareo fa aza me tsara velatsina miaraka amin'ny vahoaka sy ray aman-dreny anao. Ary zay toerana andehanantsika anao hitako riatako koatran'izany foana fa za tsy me tsara velatsy. Ny fahatongavan'ny chef district tamin'ity fanaovana vaty fototra ny fotodrafitrasan'ny EPP ity dia midika fa olona mpiatsara velatsy hypocrite ny chef district ny Mahajanga 2 araka nambara solombavambahoaka IRD voafidy tao Mahajanga 2. Ka noho zay zavatra izay dia niakatra ny maripana. Nampiseho teo masombahoaka ny solombavambahoaka fa afaka mifaninana tsara amin'ny chef district ny Mahajanga 2 amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy zao ity solombavambahoaka ity. Ankoatr'izay, nanao diffamation publique ity solombavambahoaka ity. No ampangainy ity chef district ity fa manao herim-pamoretana ao Mahajanga 2. Ary anisan'ny lasibatra tamin'izany ny chef tokotany sy ireo mpiasam-panjakana maro hafa hoy izy. Marina sy mahitsy atoko ary anareo force tonga io tsy mila tanareo za tsy mila garde de corps tonga eto satria za tian'ny vahoakako. Misy mikity anakay anareo tsy vonin'ireo vahoakako reo. Marina sa tsy marina? Zany natoko valerako zaka vitako amin'ny Mahajanga 2 ato. Io tsy voafafa. Ray aman-dreny tsy adala, mpitondrato tsy adala. Fantatro daholo délégué d'arrondissement tamin'ny filoham-pirenena toanana filoha famtitsika manohana ny Orlando, ananako pirofato zany. Président Fokotany teriterenao, ananako pirofato zany. Ato anatin'ny telefônina anakay ato. Ho antsika mpanaraka tambazotra tserasera dia mahafantatra tsara fa tsy vao androany
ity solombavambahoaka IRD ity no niantsiady tamin'ny chef district ny Mahajanga 2. Efa nitady disadisa tamin'ity chef district ity ny solombavambahoaka IRD Rasalama Léon tamin'ny fankalazana ny fahaleovantena 20 Jona 2024 lasa teo. Ny zavatra nitranga dia zao no zimbazimbainy teo masombahoaka ity olo-mpanjakana ity tamin'ny 20 Jona 2024 lasa teo. Ankoatr'izay nanao diffamation publique ihany koa ity solombavambahoaka ity no ampangainy teo masombahoaka fa nangalatra vola 25 millions ny chef district ny Mahajanga D. Nalainy baraka teo masombahoaka ihany koa fa olona mpanao kolikoly sy mpanao asa ratsy ny chef district ny Mahajanga 2. Ala eto amin'ny stade ty rehefa katra ny lanonany zay no fandaharam-potoana tompoko lasy tompoko vavy. Eto moa tsara mbaratsika fa fety pirenena ty fa tsy fetin'ny fianakaviany chef district na fetin'ny babany na fetin'ny mamany. Satsy ao atsika matoy izy milefa hitanareo iny ratsy raha natao maneritery anareo vahoaka, maneritery anareo mpiasa-panjakana, aza enonareo fa ny solombavambahoaka anareo eo akaikinareo lalandava miaro anareo vahoaka. Izy hitanareo iny nangala 27 millions tamin'ny député tamin'ny CLD espèce koa mbola nalainy koa tsara efa tonga any amin'ny filoham-pirenena zany, efa tonga any amin'ny ministre zany tenenako anareo hoe manao corruption ny chef district atsika ka tsy mety kazotsony ny toerana. Toy ny fetintsika androany misy cocktail iarana amin'ny député efa hitanareo teo iny hoe ary finanana omby, finanana boisson miaraka amin'ny vahoaka ny député. Zay sa tsy zay? Ireny ny fafambaraka niseho tamin'ny 20 Jona 2024 lasa teo. Fafambaraka tsy misy ohatr' zany. Kanefa dia zao izany rehetra zany dia tsy tonga ho azy fa niainga tamin'ity oronan-tsara ity. Ity oronan-tsara ity mampiseho ny fanakorontanana nataon'ny solombavambahoaka Rasalama Léon. Tsy nanaiky ny fandaminana sy ny lamina ifanapetraka nandritra ny lanonana ity solombavambahoaka Léon Rasalama ity. Ny zavatra tsy nekeny dia zao tsy nanaiky ny fandraisam-pitenenana izay efa mipetraka tao anatin'ny programa ity solombavambahoaka ity, fa ny azy dia te handray fitenenana aoriny chef district. Ary zay zavatra izay nampienjana ny tady teo amin'izy roa. Ny chef district tsy manaiky any solombavambahoaka handray fitenenana aoriny ny teny famaranana zay ataony. Solombavambahoaka kosa tsy maintsy mandray fandraisam-pitenenana aoriny chef district manao teny famaranana. Ary zay zavatra izay no ny zavatra nitranga. Ndao jerentsika ny video ny paritaka tato anatin'ny tambazotra tsirasira. Ny zavatra tsy karitra amin'ity fifandirana solombavambahoaka amin'ny chef district ity dia ny solombavambahoaka ihany no miantsiady tady zay fomba rehetra analana baraka andetehana amotehana an'ity chef district ity. Fa ny chef district kosa tsy mbola namaly azy na dia ndray mandeha aza. Eto ampamarana dia zao mahalasa saina tokoa raha ohatra zao ny solombavambahoaka eto amintsika. Miady antsena, miantsiady amin'ny olo-mpanjakana, manimbazimba, manala baraka, manao diffamation publique ary manao accusation eo masombahoaka. Ataony zany rehetra zany mba afany mampiakatra ny valeurany eo masombahoaka, eo mason'ny filoham-pirenena sy ireo olo-mpanjakana maro hafa. Fa ho an'olona manana saina mandinika tsara dia mahita fa afa-baraka ity solombavambahoaka ity. Miady antsena, manao tsinotsinona ny olo-mpanjakana, manimbazimba ny olona mpiasa-panjakana. Fantaniana mipetraka aty amin'ny farany dia zao fa nahoana no avela malalaka ity solombavambahoaka ity manao zay dany amin'ny kibony, manao zay tiany atao eto amin'ny firenena. Sa hoe rehefa mpikambana ao amin'ny RD mpanohana fitondrana dia tsy azo kitikitiana, tsy azo atao ninina, tsy azo sazina. Anjarantsika tsirairay mamaly an'izany ary zay ihany koa mamarana video antsika androany
azadiny misabone sy manisy zay amany vidéo tsika amin'ny manaraky indray.